Fa miarabantsika tsirairay avy-indray satria izy talata maraina fa 13 volana janoary ity misotroan'Andriamanitra isika mbola meny an'izao maraim-baovao indray fa atsika mandray ny teniny ary manokana fotoana fa atsika indrindra manao aloha laharana azy no indirantsika ny mofina an'io dia vavaka isika itonga Andriamanitra eo vepisoranao izahay satria avy aminao ny fiainanay satria nanome anay an'izany maimaim-poana inay nampiasa azy araka ny sitraponao ary koa ny hafahanay indrindra mijoro ho vavolombelonao naiza misy anay izany no herinay tokoa kanefa raha amin'ny heran'ny maha olombelona dia zava-poana izany fitosera ary izay amin'ity maraina ity ary ampianaro atoky mandrakariva aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofina antsika androany dia manao hoe fanekena ifanaovana aminy raina amin'ny Jaona 1:12 manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nymerery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Ny fanekena ifanaovana amin'Andriamanitra no miantoka ny famonjenantsika. Hoy izy hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Moa ve irinao amin'ny fosiny saina ary ny fanahinao manontolo ihany koa ny hiditra amin'izany fanekena izany. Mangatà hery sy fahendrena amin'ilay mpanafitra anao. Hoety manao ny asa fanorenana ny toetra, ataovy ao anatin'ny finoana sy ao anatin'ny fahatokiana mba hampitiavana izany. Hipetraka ohatran'ny mpanjendrika izy ka nadio ny volamena sy ny volafotsy ho afaka amin'ny taindrendrika rehetra ary oka ianao hibanjina azy mandrakariva. Mba tsy ho hita eo amin'ny rafy toetranao ihany koa ny taindrendrika sy ny akora izay tsy izy vidiny. Amin'ny finoana no ahafahantsika mandray ny fahamendrehan'ny ranon'ny zanak'Andriamanitra izay nalatsany mba hahatonga antsika mpanota tsy ho very fa hanana ny fiainana mandrakizay. Efa nomen'Andriamanitra anao avokoa ny fahefana rehetra amin'ny alalan'i Kristy ary izay rehetra misaraka amin'ny Satana ka mandray azy izany no hany fanantenany. Fanapakevitra sarobidy tokoa ny fahavononana iara-miasa amin'ilay mahay manohana anao tsy ho lavo hanasitrana tanteraka ny Kristy ilay mpitsabo lehibe. Hiasa mikery ary hiasa tsy amitahotra miaraka amin'ireo izay manana fahitsina izy. Hampatanjaka sy hampandresy azy ireo. Ilay nividy anao fananany no hanaisotra ny toetra ratsy rehetra ao aminao. Misara amin'ilay fahavalo tapahony famatoran'ny ilay andrinan'ny fanapahana eny amin'ny rivotra sy ny legionan'ireo mpiara-miasa aminy. Ho toeran'ny Satana niezaka ataon'ireo mijoro hiandany amin'ny tompo ka ampiasany ny karazana famitana rehetra mba hanakiviana ny fehezan'izy ireo. Kanefa efa namen'Andriamanitra ny zanany mba hitondra ny fahotan'ireo izay mikatsaka ny fahamarinana. Vonona izy hanolotra ny fahasoavana ho an'izay rehetra mitahady azy ampinoana. Ny fampiasana, ny finoana sy ny herim-po izay mitomba-nda no mahalalina kokoa ny fahatakarany atao hoe Kristianina. Tokony hikatsaka ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy isika, hifanandrana amin'ny toetra nolovaina sy ny foronana ho amin'ny ratsy ny kolokoloana isika ka tsy maintsy miantehatra tamin'ilay kapiten'ny famonjenantsika. Ataony tokoa izay tandrify azy ary omeny ny heriny isika mba hahafahantsika mandresy tahaka ny nandreseny ihany koa. Ny rina dia ny ahafahantsika mifikitra mandrakariva amin'izany fanantenana izany ka ahery isika ary ihany koa hanana sy hahatsapa azy isanandro amin'ny dia rehetra ataontsika miaraka aminy. Amen. Vavaka isika misaotra iray eo ny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny fitiavanao ary aoka omenao anay ny fanahinao masina mba hahafahanay manana ny toetra izay tokony ilaina, manana ny fahafahana rehetra izay tokony ratovina ihany koa miaraka aminao. Mangataka aminao izay mba hamangina isan-tokantrano tsirairay avy mihaino izao fandaharana izao. Tafio ny herinao izy ary aoka ianao mihitsy
no hanosika azy ny amin'ny dingana rehetra tokony ataony aminaran'i Jesosy. Amen. Saviaro